Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny, tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra tsy fetiny indray ity, tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Tsy miantefa manokana tany amin'ireo mpitsara ny fanapa-kevitra noraisin'ny filan-kevitry ny gouvernement raha nambaran'ny Prime Ministre izay nanadio tena. Avela manao ny asany ny mpitsara raha nambarany. Antsasaky ny tambo-karaman'ireo bromaharitra sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena eto Madagasikara ny tambo-karaman'ny solombavamboaka frantsay iray raha nambaran'ny solombavamboaka frantsay eto Afrika. Tsy hitantaratra eto amintsika ny mangarahara mahakasika izany. Mbola ambony ny tany fanaovana kolikoly indrindra ao amin'ny sampandraram-panjakana. Isan'ny mahatonga izany kolikoly izany ny tsy fahafantarany maro sy fatahorana ny zava-misy ao amin'ny sampandrara iray. Manambana fitokonana ny mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Fanomezana fahafapo-ny fitakiana no nataon'izy ireo no any vahaolana. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena Amerikanina manoloana an'ireo raharaha roa na haberesaka tao Etazonia. Nambarany tamin'izany fa madio ny tenany. Nandidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia tsy miantefa manokana tany amin'ireo mpitsara ny fanapa-kevitra noraisin'ny filan-kevitry ny gouvernement raha nambaran'ny Prime Ministre izay nanadio tena. Avela manao ny asany ny mpitsara raha ny nambaran'ny fanadiny Michela Ranardzon. Tsy misy idiran'ny raharaha Claudine raha izay mamonjy ny hevitra nivoatra tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany teo hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta androany amin'ny filazana fa andraisana andraikitra entitra ireo manan-korotana ny firenena na izy na iza ary na mpitsara aza dia afaka toriana mikasika ny olana lavanilina no niresaina raha ny fanazavany hatrany. Ao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta mbola indresaka vanily iny no niresako tamin'izay ary tsy niresaka mpitsara na fitsarana manokana ny tenako tompoko. Niresaka tamin'izay namerina le niteneniko tsy andefitra ny gouvernemanta raha misy ireo olom-panjakana tafiditra amin'izay firaisana tsy kombakomba amin'ny fanapotena ny flera vanily io mety autorité administrative io mety ireo amin'ny fitandroan'ny filaminana mety eo amin'ny fitsarana. Zay ny fomba nitenenako azy. Tiako azava aminareo zay zavatra zay. Fa kosa tsy nisy fandraisany amin'ny resaka raharaha Claudine zavatra teneniko tamin'izay fotoana zay. Hatreto mandisy tanteraka ny filazana ny syndicat ny mpitsara ho fanakorotanana na déstabilisation Prime Ministre laza ihany koa ity farany fa tsy miditra velively amin'ny raharaha-mpitsarana mikasika ny raharaha ity mpanolotsainy filoham-pirenena ity ny gouvernemanta. Fa za kosa averiko foana ny teniko izay efa fantatrareo hatramin'izay ary mbola tazoniko mahakasika ny raharaha iny na ny raharaha hafa zay mbola iverina aleo anao ny asa ny fitsarana. Zay ndray zavatra faharoa zay tiako tenenina nefa ao anatin'izay dia zao.
aoka tena anatin'ny fanajana lalàna tanteraka ny tokony hisehatra ny tsirairay avy fa tsy hoe ampiatra ny lalàna amin'izay mety hitiavatsika azy. Namanadio tena laza ny Praiministra efa niraisy ny syndika amin'ny mpitsara eto Madagasikara ho fiantsinady amin'izy ireo iny fanapa-kevitry ny governemanta iny miaratsy hatrany ny fifandraisana eo amin'ny mpitsara sy ny governemanta noho ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Ao anatin'izay raharaha Claudine Razaimamonjy izay hatrany dia ilaina ny mangataka alalana ary tokony anaraka ny fandaminana sy ny fitsipika ary izay mampety eny anivon'ny hopitaly avokoa ny olona anatanteraka iraka eny anivon'ny hopitaly Agiara. Izay no votoanton'ny fanambarana navoaka ny hopitaly Agiara taorinan'ny fanatanterahany mpitsara ny asany tamin'ny fanaraha-mason'ny Claudine Razaimamonjy. Tsy ekenay intsony ny fandikana izany raha ny voalazany iray fanambarana. Mazava kosa ny voalazany lalàna andininy faharoa amby 520 ao amin'ny code de procédure pénale fa tsy maintsy ataony fanaraha-maso ny voafonja indray mandeha isam-bolana raha kely indrindra. Tsy misy ihany koa ao anatin'ny lalàna ny filazana fa ilaina ny fahazahon-dalana manokana amin'ny fanatanterahana izany. Nanoizatsika ny vaovao kosa dia atsasaky ny tambokaraman'ny Birao-Maharitra sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena eto Madagasikara ny tambokaraman'ny solombavamboaka frantsay iray. Raha nambaran'ny solombavamboaka frantsay eto Afrika. Tsy hita taratra eto amintsika kosa ny mangarahara mahakasika izany. Fanadiny Fezora Faly. Tsy mbola voafaritra hatreto taorian'ny famohan'ny filakevitry ny minisitra farany teo ny fanovana sy famerana ny karama sy tombontsosotra ny filohan'ny anteny mira roa ireo mpiambana ao anatin'ny Birao-Maharitra ary ireo olom-boafidy rehetra. Tsy mbola hita taratra eto amintsika ihany koa ny kolontsaina ny mangarahara mikasika ny mari-karama ireo mpiasam-panjakana ambony raha oharina amin'ny any ivelany. Raha nambaran'ny solombavambahoaka frantsay aty Afrika Alain Marceau manodidina ny 5,000 euro na 80 tapitrisa ariary isam-bolana ny mari-karama amin'ny maha olom-boafidy azy. Fitsaken'ny olon-tsotra sy ny fiarahamonim-pirenena ny fampiakarana izany. Député français, c'est à peu près 5200 euros mensuels. Manodidina ny 150 euro isam-bolana ny karaman'ny solombavamboaka frantsay miampy ny sara ampivezivezena train na fiaramanidina sy ny karaman'ny mpiara-miasa akaiky aminy. Mbola latsaky ny karaman'ny Taliana bank ny karaman'ny solombavamboaka frantsay. Mitaraina ny solombavambahoaka fa tsy manaiky ampiakaran'io karama io ny olon-tsotra sy ny fiarahamonim-pirenena satria heveriny fa efa antony io karama io. Ne souhaite pas que les parlementaires soient mieux payés. Elle estime que nous sommes déjà suffisamment payés. Maheriny 700 ireo parlemanta tany Frantsa izay misahana olona manodidina ny 420 tapitrisa, 770 solombavambahoaka ary olona 300. Raha ny fantatra, maheriny 530 tapitrisa ariary isam-bolana kosa ny karama ny filohan'ny anteny miram-pirenena eto amintsika na manodidina ny 700 euro. Ireo filoha lefitra mahazo manodidina ny erahety 720 tapitrisa ariary isam-bolana, ny kestora mahazo 12 tapitrisa ariary, ny filohana komision mahazo 17 tapitrisa ariary isam-bolana. Mbola asim-panovana ihany anefa izany ary tsy ampahafantarina ny vahoaka izay solon'izy ireo vava. Asim-panovana ihany koa ny an'ny eo anivon'ny anteny mirandoolona fanontaniana mipetraka lara-pahamena ve izany manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny tsy fananana asa ary ny fahantrana iainan'ny vahoaka malagasy 20 isan-jato. Notontosaina androany teny Akorondrano ny fanamariana ny andro iraisan'ny pirenena ho an'ny Afrika. Tonga nanotrona izany ny Praiministra lehiben'ny governemanta ny lehiben'ny antoko-panohitra eto Madagasikara, ireo masivo sasantsasany miasa eto amintsika ary ireo mpanao politika maro isan-karazany. Ny sombony amin'izay ary. Mbola ambony tany fanaovana kolikoly indrindra eny anivon'ny sampandraram-panjakana eto amintsika. Isan'ny mahatonga izany ny kolikoly izany moa ny tsy fahafantarany maro sy ny fatahorana ny zava-misy ao amin'ny sampandrara iray. Fanadininy Mikael Ramarla. Mbola maro ny fanaovana kolikoly raha ny fanadidininy teo anivon'ny hetsika roy. Ohatra amin'izany ny eo anivon'ny fandoava-ketra. Raha natao ny noty aotra hatramin'ny 100 dia 5 ny noty nomen'ny mpanjifa. Ny tsy fisian'ny kolikoly ao amin'ity sampandrara ity. 770 kosa no noty men'ny mpiasa
amin'ny tsy fisian'ny kolikoly. Mbola olana ny tsy fisian'ny fifampitokisana raha ny fanazavana. Ka aminay zany amin'ny Pyrénées amin'ny société civile tokony hipetraka ny fifandraisana fototra amin'ny fifampatokisana. Zany hoe tokony ataon'ny tolotra izay ampatoky tsy anao zany ny anao fa hoe ohatra hoe manao abus na hoe manao corruption dia ny mpanjifa koa ny orinasa ny ONG tokony matoky ary tokony andohetra mazava ho azy ny mpanjifa rehetra izay orinasa rehetra. Tokony ampahafantarina ny mpanjifa mandrakariva ihany koa ny lalan'ireo vola alohan'izy ireo amin'ny fandoavan-ketra. Eo amin'ny fanafoanana ny fandoavam-bola mivaingana no vahaolana anatsarana izany ho kosa ny teo anivon'ny sampandrarahany hetra. Vahaolana anatolotry ny ataon'ny sampandrarahany hetra moa zany zao dia ny dématérialisation eo amin'ny resaka fandoavana ny hetra zany efa miezaka zany ny ataon'ny sampandrarahany hetra zany hialana amin'ny fandoavana vola en espèce zany amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny fiarahamonim-pirenena ny teo anivon'ny sampandrarahany hetra ary ny solotenan'ny mpanjifa ny fanakalo hevitra entina hanatsarana ny ady amin'ny kolikoly. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manambana fitokonana ny mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny fanomezana fahafampo ny fitakiana nataon'izy ireo no any vahaolana. Fanadidina narindra Randrianomanana. Taorian'ny fitokonana nataon'ireo mpianatra teny Ankatso, manambana ny tokony indray ny mpampianatra pikaroka, izay ny fanapa-kevitra nivoaka taorian'ny fivoriana nataon'izy ireo. Raha ny satamfe ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra dia tokony hahazo trano izahay. Kanefa ny taoriany ny taona 4,790 dia nisy ny vente et location izay nataon'ny tompona raiky mpanjakana tamin'izany. Kanefa ny taoriany izay tsy nisy fanorenana intsony dia misy zany décret milaza hoe tokony hahazo indemnité de logement, tokony hahazo indemnité de résidence ho solon'izay mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra. Voahitsakitsaka ny mahatandalana ny Madagasikara satria tsy ajaina, tsy omendanja ny lalàna velona eto Madagasikara dia izay ny antony fivoriana. Koa takinay zany ny anatanterahany fitondram-panjakana maefa an'ireo zona ireo tsy misy atakandro, tsy miandry amin'ny taona ho avy fa tsy maintsy amin'ity taona ity. Raha tsy zany dia voatery tsy maintsy ampiato ny fampianarana sy ny fikarohana ety amin'ny anjerimanontolo sy any amin'ny foibe mpikarohana manerana ny nosy ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra. Iroso amin'ny fitokonana ny mpampianatra pikaroka raha toa tsy voavahan'ny mpitondra ny olana. Tsy resy lahatra amin'ny fampanantenana tsy arahan'asa izy ireo. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy dokavarotra. Mandritry ty fety indrany ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager, ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy patadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Akory ye! Finaritra raha Andria. Manahoany? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy.
Za Malagasy. Za Malagasy. Za Malagasy. Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 May 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika piarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy, ka ivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa? Ora amsia, mba ingakengana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina, mampiaty ny olona rehetra. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika lafin'ny kolotsaina fampianarana teny indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Araka izany dia mpampianatra izay efa amantonany maro no ampahafantarina aminao anatin'ny fanadadiana Mikael Ramarola. Nanomboka tamin'ny taona 70 i Rasoary Malala Roseto no efa liana tamin'ny tontolon'ny asa tanana ary nanomboka nianatra izany. Raha ny fanazavany dia efa hatramin'ny renibeny no nanao ny fanenonana. Ireo avy any amin'ny faritra Ankarafantsika, Kandreo, Besalampy, Soalala, Ambalavao, Ambositra, Toliara sy ny maro hafa no tena liana amin'ny tenina. Tena mazoto ry zareo satria rehefa azavainao azy ny hoe mety vokatry le zavatra ataony dia mameprofo ianao zany, mameprofo anazy hoe jereo ny ohatran'izao, jereo ry an'ny riria, jereo ny fivoatran'ny fiainany. Dia hitany mihitsiny. Ianao koa zany mitondra santionan-javatra mbola tsy fahitany ampianarina azy dia tena mazoto izy. Ampianariny avokoa ny tenina nentim-paharazana na ny tenina moderna. Antony nanaovana ity fampianarana tenina ity ny fahitany fa tokony mena lanja ny asa tanana malagasy. Mba sahitsika malagasy zany mba mividy le asa tanana malagasy mba mividiny tsara satria tsy azontsika oharina mihitsy ny vidin'ny zavatra vita amin'ny akora amin'ny loko simika sy amin'ny zava-maniry satria ny antony raha ohatra hoe pourcentage kely fotsiny ilainao amin'ny loko simika dia mampangotraka rano ianao dia manisy sira ianao dia ohatra hoe dia vita ny zava-maniry zany be ny kojakoja tsy maintsy atao aminy. Ny fakana azy mbola tsy mora ny fakana azy any anatin'ny ala rehetrarehetra any Araka izany dia tsy tokony atao tsinotsinona ny vokatra avy eto an-toerana izay manana ny maha izy azy. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia io tolakandro io no totosa tetsy Materoto Akorondrano fanamariana ara-teknika rehetra mahakasika ny andihan'ny faharoan'ny Rally Elf Michelin ary efa tomombana avokoa ny fikarakarana ary efa vonona ihany koa ireo mpifaninana 30 isy fanadidiny Hakim Kolor.
Efa tomomba natanteraka ny rehetra ho an'ny fikarakarana amin'ity rally voalohan'ny taona ity dia tsy izany fa ny andian'ny faharoan'ny rally Elf Michelin izay karakarain'ny club FMMSAM io arivo io no fanombohana izany tamin'ilay fanamarinana ara-teknika sy ireo pitsipitsy mahakasika ny fiara sy ny mpifaninana izay natao moa tetsy amin'ny Matiroto Akorondrano. Hatreto dia mpifaninana 3 no andray ny fiangana rapitso etsy amin'ny Matiroto ihany ary sedrero épreuve spéciale valo aloha ny andro voalohany ary 5 kosa ny alahady azadiniona fa isy ny fampitana amin'ny vatana ao amin'ny ontsam-peon'ny 7 teboka-valo izay anomezana ireo vokatra vonjimaika isaky ny épreuve spéciale vita. Misokafana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io teny amin'ny kianja mitafin'ny Akorondrano ny taom-pivelalaovana 7 eo amin'ny anivon'ny association sportive Omnisport interservice public à Madagascar. Fanadiny Tanila Ratondrarso. No tanterahina io maraina io teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny lanonam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 7 ho an'ny eo anivony azo imimadana ny association sportive Omnisport interservice public à Madagascar. Fifaninanana ara-panatanjahanteny eo anivo mpiasa mpanjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Nanantanteraka filaharam-be teny an-toerana avokoa ireo mpandray anjara rehetra izay nentina ny satarana ny fanokafana. Narahina fandraisam-pitenenana ireo tompon'andraikitra isanjokajiny ary nisy ihany koa ny fanentanana isan-karazany toy ny zumba. Taranjala-panatanjahantena miisa 17 moa no fantatra fa ifaninanana ireo mpandray anjara mandritra ity taom-pilalaovana ity. Tsy aivona fa amin'ny fiandohany ny volana septambra io no anatanterahina ny fifaninanam-pirenena eo anivony izay azo imada izay Antuliar. Saingy mialoha izay dia efa misy ny fifaninanana regionaly ka efa nanomboka izany ho anana lamanga manokana izay atao iny Mahamasina avokoa ny akamaroany izany isaky ny asabotsy sy ny alahady. Maresaka iraisam-pirenena dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena Amerikanina manoloana n'ireo raharaha roa na beresaka tany États-Unis tany nambarany tamin'izay fa madio ny tenany. Fanazadina amin'ny sary France 24. Ho fanomezana fanazavana momba ny feo mandeha fanambarany Donald Trump tamin'ireo diplomaty Rosiana ny tsy ambara telo mahakasika ny vondrana islamika fa eo ihany koa ny raharaha izay manambara ny fitsabany ity filoham-pirenena Amerikanina ity amin'ny asa-pikarohana nataon'ny FBI. Nitondra fanazavana teo anatrehan'ny mpanao gazety maro ny tenany. Nambarany tamin'izany fa nisy ny dinika teo aminy sy ny diplomaty Rosiana fa tsy nisy ny famohanany tsy ambaratelo tamin'ny Rosiana nandritra izany dinika izany. Resaka tsy misy idirany amin'izany no nodinihana nandritra ny fiaonana ho iatrany ity filoham-pirenena ity nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Nahitsy ihany koa ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety momba ilay fitsabahana amin'ny asan'ny FBI. Nanao tsindry sy nanakana ny fanadihadiana ve ianao? Na ihany koa ny laza ny anemorana ny fanadihadiana amin'ny raharaha iray ataon'ny FBI. Toy izao ny namaliany Donald Trump izany. Non. Question suivante. Tsia. Fanontaniana manaraka. Fomba famaly izay nanaitra ireo mpanao gazety izay tonga maro. Raha tsy toerana ity filoham-pirenena Amerikanina ity amin'izao fotoana izao, hoy ny mpandalina politika Amerikanina, andro vitsy mialohan'ny fivoahana voalohany ataony amin'ny mahafiloham-pirenena azy izay ho an'ny Proche-Orient sy Europe. Nanimba ny sarany ny fipoahan'ny reto raharaha roa ireto raha ny vaovao hatrany. Alohan'ny sarana taverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ny ity alina ity. Tsy mantefa manokana tany amin'ireo mpitsarany fanapa-kevitra noraisin'ny filan-kevitry ny gouvernement raha ny nambaran'ny Premier Ministre izay nanadio tena. Antsasaky ny tambo-karaman'ny Birao Maharitra sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena eto Madagasikara ny tambo-karaman'ny solombavamboaka frantsay iray raha ny nambaran'ny solombavamboaka frantsay eto Afrika. Ary farany moa dia manambana fitokonana ny mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo. Ny fanomezana fahafampo ny fitakinana nataon'izy ireo no any vahaolana. Azadonoana afaka fotoana feo alohan'ny alirina ny fampalalam-baovao azafady ary anarahanao ny édition spéciale. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava mandry daholo tompoko.
mandritry ty fetiny ndraiky edy tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy horizon itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao ny fampalalamba-vao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy horizon itos. Fampalalamba-vao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalamba-vao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.